Asipanaovozana ny varan-tanety eto Madagasikara ampitomboana ny famokarana. Isan'ny tombony amin'ny fambolem-bary an-tanety ny tsy filana ranobe oharina amin'ny tanimbary. Antony nahatonga ny Afrika Res izay rafitra mpisetra amin'ny fikarohana masomboly maneran-tany nanolotra masomboly fototra milanja valtaona amin'ny karazam-bary ny Erika 4 na ny New Race for Africa. Dia masomboly izay karazana vary izay azo atao amin'ny voly an-tanety. Ary reny toerana reny zany dia afaka hoitaritsika amin'ny fambolem-bary satria manana masomboly izay mety amin'izany voly an-tanety zany tsika zao dia ho aparika. Rendement ny tambokatra zany izy ity mety mahatratra hatrany amin'ny 4 taona isaky ny hektara. Ka amin'izany hoe mahavary an-tanety ary vary an-tanety dia fantatsika fa tena anisany ambony zany. Tsy ivona i Madagasikara no mpitantana mandritra ny roa taona ny filan-kevim-pitantanany Afrika Res izay ahitana firenena 20.